mianatra eo tongotrao. Fifaliana ho andray mamangy ny tokantranontsika amin'izao sabata maraina izao. Manahoana daholo ny ankizy, manahoana ny zazakely. Salama tsara ve nareo? Andaosika riaraka hisaotra an'Andriamanitra satria nomeny fitahiana vaovao indray isika. Dia akambana ny tanana, dia ahondrika foana ny loha, akipy tsara ny maso fa hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay fifaliana ho anay ny miantso sy mideranao, mivavaka amin'izao maraina ny sabata izao. Misaotra noho ny sabata fitsaharana izay menao anay na dia mbola zazakely azy zahay. Misaotra fa vonina ny aino anay ianao. Dia zahay koa Jesosy vonina ny aino anao fa omeo fahendreny zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahagagana anankiray ianarantsika indray rakizy amin'ity anio ity dia mitondra ny lohateny hoe mandeha eny ambony rano. Efa nanao an'izany ve ianareo? Mino aho fa mbola tsy misy mahay an'izany hoe mandeha eny ambony rano izany. Mitsangana no haintsika. Raha tsy lalina ilay rano dia mahay mitsangana ao anaty rano isika. Fa ny mandeha eny ambony rano mbola tsy haintsika izany. Ny teny natao tadidy dia ao amin'ny Salamy 4:5-7. Salamy 4:5-7. Dia ataoko aloha ilay izy fa eno tsara ange. Amin'ny andro atahorako no hitokiako anao. Henonareo tsara ve izy teo? Amin'ny andro atahorako no hitokiako anao. Andao averintsika e. Amin'ny andro atahorako no hitokiako anao. Eny ary e. Hainareo ilay tsy anjery teo? Zao ndre mandeha izay rehefa reraka avy nitoroteny na mpianatra ny olona indray Jesosy dia nisaraka ry zareo. Tsy niaraka tamin'ny mpianatra izy ny mpianany nandeha nitaingina sambo kely. Fa Jesosy indray tamin'io tsy niaraka tamin'ny zareo. Teny fanao veloma ry zareo. Lasa mpianatra nandeha teny ambonin'ny sambo kely. Dia rehefa teny ambony sambo teny indray izy dia nahita zavatra hafa indray izy rakizy. Nahita zavatra hafa indray izy. Efa nanomboka nihetsiketsiky indray ny sambo. Dia natahotra indray reto mpianatra reto. Fa zao fantatr' Jesosy hoe matahotra ireo mpianatra ireo. Dia tonga tany amin'ny zareo Jesosy. Teny ambony rano io Tsy tao anatin'ilay lakana kely tsy tao anatin'ilay sambo Jesosy. Satria tsy niaraka ry zareo. Dia fantatr' Jesosy fa matahotra indray ireo mpianatra ireo. Dia tonga tany ambonin'ny ranomasina tamin'ny toerana izay nalehan'ireto mpianatra reto Jesosy. Nitsangana teo ambony rano rakizy Jesosy. Nitsangana teo ambony rano Jesosy. Dia hitan'ny mpianatra izy gaga ry zareo. Dia hoy Jesosy taminy hoe aza matahotra izaho ihany. Izaho ihany ity hoy Jesosy fa aza matahotra. Dia faly be Petera. Dia hoy izy hoe Jesosy afaka makany aminao ve izaho? Eny hoy Jesosy. Dia nidina avy ao anaty sambo rakizy Petera. Dia nandeha teo ambony rano koa izy. Nandeha teo ambony rano Petera. Tsy niletika izy Fa rehefa nijery an'i Jesosy izy dia tsy niletika. Satria nijery an'i Jesosy foana izy. Rehefa nampidiny ny masony nijery an'ilay rano dia nijery an'ilay namany tonga dia niletika izy rakizy. Tena miantso vonjy izy. Jesosy vonjeo Jesosy dia novonjen'i Jesosy izy. Natsotra an'i Jesosy ny tanany dia noraisin'i Jesosy izy. Nandeha teo ambony rano koa Petera. Nandeha teo ambony rano Petera dia tsy niletika. Fa rehefa tsy nijery an'i Jesosy izy dia niletika. Dia noraisin'i Jesosy izy. Natolotry Jesosy azy ny tanany. Dia nistoniny Jesosy izy dia tsy niletika intsony. Gaga
betsaka daholo ny mpianatra nahita ny zavatra niseho. I Petera koa gaga hoe tsy niletika izy. Nanao fahagagana indray rankizy Jesosy. Fahagagana faefatra nataon'i Jesosy ange izany. Nandeha teo ambony rano i Petera, dia Jesosy koa nandeha teo ambony rano, dia tsy niletika zareo. Noentin'i Petera, noentin'i Jesosy. Manana fahagagana be dia be i Jesosy tsika io rankizy. Fa ninona toe-javatra miseho rehefa makeo amin'i Jesosy tsika dia afaka mamonjy antsika izy. Andao indray nge isika hiaraka hivavaka hisaotra azy dia akambana indray ny tanana, ahondrika ny loha, akipy tsara ny maso. Jesosy faly be indray izahay fa nomenao fahalalana izay androany. Dia nisy fahagagana faefatra nataonao indray, na handeha teny ambony rano ianao dia afaka nandeha teny ambony rano koa Petera. Zavatra sarotra be nge izany, nefa hainao. Dia mino izahay fa na misy zavatra sarotra be koa eo amin'ny fiainanay, na dia zazakely aza izahay, dia hainao manampy anay, manavitra anay. Dia misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao no hanaovanay ny vavaka. Amen. Dia mametraka ny veloma indray izany izao amin'ny herin'ny indray isika hijery fahagagana hafa izay nataon'i Jesosy. Veloma daholo, fampikopako tanana indray veloma daholo. Tonga eo amin'ny fotoana famerenana ny lesona ny kilonga indray tsika izao. Faly miarahaba ny kilonga rehetra izay manaraka izao famerenan-desona izao. Fifaliana ry kilonga kely ny miaraka aminareo indray androany. Mialohan'ny hanaovantsika ny lesona dia andeha akambana ny tanana, dia ahondrika ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa omenao fotoana indray afaka hamerina ny lesona. Ampio izahay mba ho zaza mahay miaino, ho zaza mahatadidy, ary atsiaro mandrakariva ny fitiavanao anay. Dia hatreo izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, tantaran'iza no ny anarantsika nandritra ny lesona. Tantaran'i Josefa. Bravo! Tena mahay ny kilonga. Tantaran'i Josefa izay zanaka tiany dadany indrindra, nanaovana akanjo tsara tarehy, nialonan'ny zokiny, ny ralahiny, tena amidy ho andevo. Tonga tany Egipta dia nanana asa tao amin'ny Potifara. Rehefa avy eo noendriky indrian'ny vadiny Potifara dia lasa tany an-tranomaizina, nigadra tany an-tranomaizina. Fa rehefa tonga tany Josefa no ny toetra endry izay nananany, ny fahendrena izy teo amin'ny Josefa, ny toetra tia manampy nananan'i Josefa, dia mbola afaka nanampy ny mpiara-migadra taminy izy. Dia rehefa tany ihany koa izy dia nampian'Andriamanitra satria tia manampy. Nampian'Andriamanitra izy satria nanonofy ny mpanjaka. Nanonofy hafahafa be ny mpanjaka hoe nisy salom-bary 7 vokatra be dia nisy 7 rehefa avy eo tsisy vo dia nohan'ilay tsy misy vo ilay vokatra be. Omby 7 matavy be nivoaka avy tao anaty rano, dia nisy omby 7 may kely nandeha dia nohan'ilay omby 7 may kely ilay omby matavy be avy any anaty rano. Inona ary ny hevitra izany nofo izany? Inona ny dikan'izany nofo izany hoy ny mpanjaka satria niasa saina izy hoe misy dikany izany. Iza ny nalala ny hevitry ny nofy? Josefa. Satria Josefa dia olona tia manampy, dia nampian'Andriamanitra ihany koa izy ahafantatra ny nofy dia tafavoaka tao amin'ny tranomaizina. Lesona 10 ary izany izao tsika. Lasa inona ary izao Josefa?
Rehefa avy nilaza ny nofin'ny mpanjaka izy dia lasa inona? Lasa gouvernoura. Lesona fa folo, ilay gouvernoura vaovao. Averina hoe lesona fahavolo, ilay gouvernoura vaovao. Efa mahay be ny kilonga kely. Ny tsenjery ao miara-mamerina. Isa, roa, telo. Fa Andriamanitra atanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Fa Andriamanitra atanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Andriamanitra rakizy Andriamanitra be fitiavana. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ary Andriamanitra tia antsika olombelona manampy antsika. Lasa gouvernoura zany zao i Josefa nohony nilazany ilay nofin'ny mpanjaka. Niditra tao amin'ny lapa izy, namena akanjo tsara tarehy, namena ny peratra fiandrianana sy fanaovana fahefana any mpanjaka, peratra ohatr'izao natsofoka tamin'ny peratry Josefa milaza fa manana fahefana ao Egypta zany zao i Josefa. Namena ny adidiny Josefa ny tany. Josefa ny mibaiko hoe zao no atao, iry ny atao, tsy mahazo manao an'izao dia tsy maintsy akatoavina satria solon'ny mpanjaka i Josefa. Izay ilay atao hoe gouvernoura. Nahazo izay rehetra nilainy i Josefa. Mihoatra azy noho izay tokony ilainy no azon'i Josefa. Rehefa mangataka Josefa hoe mpanjaka za mila seza ohatran'izao hipetrahako. Iny ara ny sezanao? Hoy ny mpanjaka. Za mila olona maromaro hiaraka amiko satria andeha hiasa tsara izahay. Ireo ara ny olona omenanao. Za mpanjaka mba mila fitaovana angady, harina zavatra be dia be ilaiko, kalesy, soavaly ilaiko entiko mandeha miasa. Ireo ara ny fitaovana ho anao ireo ny soavaly ho anao, ireo ny kalesy. Izay nilainy Josefa dia azony mihoatra azy noho izay nangatahany. Satria nahoana? Satria Josefa dia olona nahatoky ary olona nahavita tsara ny asa izay nampanaovina azy. Araka ny lazainy nofy, lazain'Andriamanitra tamin'ny nofin'ny mpanjaka dia hoe izy 7 taona mahavokatra, maniry be daholo izay rehetra ambolena. Misy voaniny be dia be izay rehetra ambolena. Raha mamboly vary izany ka vary kelikely fotsiny ambolena dia mahazo vokatra be dia be rehefa miakatra ny vary. Mandritra ny 7 taona, 2 taona, 2 taona, tahak'izay foana. Dia inona nataon'i Josefa? Zao novoriany ny olona. Dia nantsonina keo akaikiny daholo dia ozy. Zao izy 7 taona mahavokatra dia manangona vokatra ianareo izay hoaninareo. Dia izay tsy hoaninareo aterina any amin'ny lapa. Fa efa misy trano ngeda be nataoko ao anangonantsika vokatra mandritra ny 7 taona. Nandeha ihany 3 taona. Mbola navokatra be. Nalain'ny olona izay hoaniny naterina tany amin'ny Josefa, tany amin'ny lapa, any amin'ilay trano fitehirizam-bokatra ny ambom-bava. 4 taona, 5 taona, 1 taona, 7 taona. Feno ny trano. Feno vary ny trano. Misy hoanindreo. Nidina aloha ary ilay trano fitehirizam-bokatra. Niditra amin'izay ny taona manaraka. Ilay 7 taona anankiray indray izany izao. Nambolena ny vary. Toa kely dia kely ny vokatra azo. Zary ty raha misy hoanina herinandro iray volana. Kivikivy ahoana re izany dia ahoana? Nandeha ny fotoana. Tsy nisy vokatra intsony. Tsy nisy orana, tsy naka. Tsy namokatra ny tany. Nona, meny nona izay. Dia ahoana? Ay tokoa moa misy vary ny tehirizina any amin'ny gouvernoura.
andaotsika ho any. Lasa nandeha nakany amin'i Josefa, nakany amin'ilay gouvernoura. Nga gouvernoura ô, tsy manambary zahay. Ay, mividy ary nareo e. Dia nividy vary, nomena ny vola, nomeny gouvernoura ny vary. Ohatr'izay foana. Nihitatra nakany amin'ny tany rehetra ny mosary, ny tsy fisian'ny sakafo. Na eny ny dadan'i Josefa hoe any Egipta ange hono misy vary amidy e. Misy gouvernoura endry be tany Egipta nanangona vary dia misy vary any. Natsony Jakoba ny zanany, le rahalahin'i Josefa raha tsy fanahy taloha ange zany e. Nantsony Jakoba hoe orakizy andana hono makany Egipta fa any hony misy vary amidy. Eny ary dada. Dia nalaina ny gony natao tao anaty kalesy natao taritiny soavaly ny kalesy, lasa katraka nandeha ho any Egipta. Tazatazana teo am-baravarankely Josefa hoe izavy ary reny olona ndeha hividy vary reny. Kakabe izy. Tsy ny rahalahiko ve reny e? Tena le zokiko reny. Ry Robena, ry Simeona, ry Dana, ry Naftaly. Ny rahalahiko rehetrarehetra mihitsy. Benjamina rery ny tsy ao. Tsy manana sakafo koa zany zareo. Hividy vary. Fantatra Josefa ry zareo. Fa ry zareo rehefa tonga teo akaikin'i Josefa, tsy nahalalany Josefa. Nga gouvernoura ô, mba hividy vary zahay fa tsy manana vary. Ay, hividy vary nareo. Fa avaiza zany nareo? Avy any alavitra be avy any amin'ny tany Kanana any zay. Hitsikilo anay aty nareo anankirotana anay aty nareo re tompoko, tsy hanao an'izany mihitsy izay fa tena tsisy vary ange any aminay e. Tsy manambary zahay. Any zao le dadanay zay tsy manambary. Le zandrinay faralankely zay zao tsy manambary. Nalahelo Josefa handray. Ary tao mba tian'ny zandriny reto. Ary tao mba tian'ny Benjamina kely reto. Zao ary hoy Josefa. Hody tezitra be Josefa. Zao no izy. Tsy fantatro izay tena eritreritrareo fa zao ampidiriko any an-tranomaizina nareo. Fa maninona tompoko izay no miditra any an-tranomaizina? Ka nareo raha tsy fanaka, raha tsy fanahy nareo, sao dia nareo anankirotana anay. Tsy manao an'izany re izay tompoko, hividy vary nandehananay aty. Ay, dia nampidiriny Josefa tao anaty tranomaizina ihany aloha zareo. Dia rehefa kelikely navoaka ny tao indray. Jerevan'i Josefa hoe mbola raha tsy fanahy foana ve? Dia navoaka ny tao an-tranomaizina. Zao ary noho izy alefako mody any amin'ny dadanareo sy ny zandrinareo nareo dia omeko vary. Fa ity rahalahinareo anankiray ity Simeona ny anarany. Ity rahalahinareo anankiray ity tazomiko aty. Dia entinareo makaty ny dadanareo sy ny zandrinareo. Zay vao avoakako aty ty zokinareo anankiray ity. Asa tao an'izany reny zokinay e. Mampalahelo nge dadanay raha vao tsy hita nitsony ange io e. Nisy zandrinay anankiray izay ange tsy hita dia nalahelo be nge dadanay e. Ay Josefa rakizy io fa efa nalahelo efa nanjary tiany rahalahiny ny rahalahin'i Josefa. Eny e, tsy maninona izany. Fa zao janona ty foana aloha ty rahalahinareo ty an-tranomaizina. Nareo alefako mandeha mody dia mitondra vary eto miverina ty zany zandrinareo zany dia avoakako i Simeona. Eny ary tompoko, ataonay izay verenanay angana hitondranay amin'ny Benjamina fa manjary malahelo anay izay e. Malahelo koa anay dadanay e. Dia hozy izy Josefa tamin'le mpanompony tao amin'ny lapa. Zao ry zalahy omenareo vary reo olona reo. Amena vary reo atao anatin'ny goniny. Dia ny volany tsy raha isika fa averintsika any anaty goniny any hoentiny mody fa tsy mividy vary zareo. Eny tompoko, eny nga gouvernoura, ataonay mihitsy izany. Tena atao. Nasiana vary, fenoana vary ny gony dia naverina ny vola, nizairina ny dinany gony. Natao ohatr'izay daholo ny gonin'izy 10 lahy.
nantsona amin'izay izy fololahy reo ary nyvarinareo atangeno any ambony ka lesinareo dia mandana mandeha mody atero any amin'ny havanareo ireo varyreo lasa zareo nody sady nalahelo andray Simeona zany zao ahoana mampalahelo Simeona andao aingantsika ry zalahy ody nandeha aingakaingana aingana ry soavaly aingana ry soavaly dia tonga tany an-tanàna ny tazany Jakoba dadany zareo ary toa tsy ampy anankiray indray reto zazy reto hoe toa sivy re sisa no feriny fa ahoana ary maimaka mihitsiny i Joda ny tantara hoe zao dada zao ny zavatra niseho tany zao ny zavatra niseho tany nisy lehilahy zay nanome an'ilay vary dia izy lazainy fa pitsikilo zay kanefa zay tsy pitsikilo akory dia nigadrainy kely aloha zay dia zay vao nomeny vary dia rehetra zay ny tonga vary fa zao ony Simeona ny tazominy any dia rehefa verina hony sika maka vary dia entina hony Benjamina tsy avelako entinareo antsony Benjamina maty andray Benjamina ny Josefa keliko efa tsy hita Simeona vao tazona any Benjamina zany tadavinareo entina any tsy hoany tsy mandeha antsony Benjamina dia hozy izy Robena hoe dada ao fa zany tompona andraikitra tsy maintsy etiko miverina ty aminao ny zanakao tsy maintsy ataoko hitanao Simeona sy Benjamina fa zany tompona andraikitra zany miandry an zareo eny ary ho Jakoba ndao losokafana ny gony fa maika andro vary tsika fanaony nosokafana ny gony rakizy feno vary inambary amin'izay tsika zao jerevana fa inona rakizy tia nataonareo tao ireto daholo ny vola tao tsy namenareo an'le olona anganareo nangalatra ahoana reto izany tsy nangalatra izay fa zao dada zao andao asorintsika ny vary dia mena daholo ny fianakaviantsika dia hiverina any zay dia entina Benjamina dia entina miverina ny vola dia andeha hifona any mihitsy zahay natao zany rehetrarehetra izany nararaka ny vary nentina indray ny gony nentina ny vola niverina ao any Egipta indray ny zokin'ny Josefa niaraka tamin'ny Benjamina kely dia nandeha farany rakizy tonga tany Egipta ihany ny zokin'ny Josefa niaraka tamin'ny Benjamina kely faly be Josefa nahitan'izany tena fifaliana ho azy ireo ny fihaonana indray rakizy rikilonga kely Josefa dia tia nanampy ny namany tia nanampy ny zokiny tia nanampy ny fianakaviany tia nanampy any Farao an'ilay mpanjaka ary tia nanampy an'Andriamanitra vokatr'izay dia nampiana Andriamanitra Josefa ho tonga olona endry hanavotra hanome sakafo ny fianakaviany fa Andriamanitra no manatanteraka izay rehetra ilain'ny olona izay rehetra tokony ho an'ny olona isika ihany koa zany dia olona tokony hahay manampy tahaka ny Josefa endry tahaka ny Josefa dia omen'Andriamanitra izay rehetra ilaintsika mihoatra noho izany ary zay ary rikolonga kely ny lesitsika tamin'ity herinandro ity andeha averintsika ary lesona 10 lohateny zay indrindra ilay governora vaovao tsy anjery anarerery hoe tsara be mahay ny ankizy kely bravo averina miaraka azy fa Andriamanitra no ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo zay indray zany lesitsika tamin'ity herinandro ity fa amin'ny herinandro
ahitany toy ny tantara isika nanahoana ny feonan'ny benjamina sy josefa tamin'ireo ralany sy ny tantara rehetra. Dia andeha arytsika hifanao veloma, kopakopa tanana raiky izy amin'ny herindray fa maniry afa ho zaza endry isika ho kilonga mpankatoa sy manampy ny hafa amin'ity herinandro ity. Veloma raiky izy. Manao ana daholo ny ankizy namako rehetra. Mirary ny fahasoavan'i Jesosy mandrakariva momba sy tantanantsika rankizy mandritra ity sabata ity. Ary ny fandriako dia izao hoe ho santatry ny sabata sy iarahantsika amin'i Jesosy eny izao sabata iarahantsika izao. Ny lohahevitra fahafolo no andeha iarahantsika mamerina. Izany lohahevitra fahafolo izany dia mitondra ny lohateny hoe i Josefa governoran'i Egipta. I Josefa governora ny Egipta. Nanana andalan-teny natao fitadidy isika. Izany andalan-teny izany dia hitantsika eo amin'ny Timoty voalohany toko 2:7 sy 8. Timoty voalohany toko 2:7 sy 8. Toy izao izany andalan-teny izany. Izany no tsara ka hakasitrahana eo mason'Andriamanitra. Mpamonjy antsika izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Donge averentsika tsara izany no tsara ka hakasitrahana eo mason'Andriamanitra. Mpamonjy antsika izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Timoty voalohany toko 2:7 sy 8. Manana hafatra manokana ho asoanao indray angerankizy Andriamanitra tato anatin'ity lohahevitra ity dia izao hoe tiany olona rehetra Andriamanitra. Ary tiany olona rehetra izy mba hahafantatra azy. Tian'Andriamanitra izany tsika rehetra io. Ary tsy izany ihany fa tiany itsika tsirairay avy hahafantatra azy. Fantatra ve Andriamanitra? Mahafantatra an'Andriamanitra ve izaho sy ianao? Fa izany ny tanjon'ny lohahevitra izay ampitaina amintsika amin'ity anio ity. Ny tantaran'i Josefa hatrany moa izany rankizy ny tantarantsika. Ankehitriny dia governora tany Egipta i Josefa. Inona hono? Governora. Izany hoe izy no ny tantana. Tonga ary ilay 7 taona ziana tanteraka ilay nofin'ny mpanjaka. Tena mokatra be ny tany Egipta. Ary tsy mbola nisy vokatra ohatr'izany teo amin'ny tany Egipta. Fa izao, noho ny fanampian'Andriamanitra manokana an'i Josefa dia nanana fahendrena manokana izy nanangona ireo vokatra rehetra tamin'izany tao amin'ny lapan'ny mpanjaka. Ka rehefa nandeha ny fotoana, vetivety foana angerankizy dia ohatra ny tapitra ilay 7 taona ziana ka dia niditra tao anatin'ny 7 taona mosarena ny tany Egipta. Nanomboka tsy namokatra intsony ny tany, zara raha nisy vokatra niakatra. Dia nandeha ny fotoana, nahatsarona n'inona ny olona? Sahirana satria lany daholo ilay tahiry tao an-tokantrano, ilay vary, ilay tokony atao sakafo lany. Ka dia nitaraina tamin'ny Farao ry zareo, dia nasian'ny Farao nividy an'izany tany amin'i Josefa. Nafinaritra ny olona fa i Josefa dia olona be fitiavana ary tia mikarakara ny hafa, malemy fanahy. Dia faly ireto vahoaka Egiptianina ireto satria nanana ny Josefa izay mikarakara azy. Ary isaky ny nandalo angerankizy Josefa niaraka tamin'ny Farao, nitety ny tanàna dia naninona? Nekofan'ny olona i Josefa. Izany hoe rehetra an'ireny président ireny mihitsy nankafizin'ny olona, tian'ny olona izy tao anatin'izany rehetra izany. Tian'Andriamanitra nefa ho fantatry Josefa fa aitsy ny tany Egipta rery no niaran'ity mosarena ity, ity mosary ity izany fa ny tany rehetra mihitsy nanerana ny tany manontolo. Ary anisan'izany ny toerana izay nisy andriry Jakoba izay ray aman-dreniny Josefa.
ny toerana izay nisy any rahalahiny Josefa dia tsy iza fa ireo rahalahiny firy lahy moa ny rahalahiny 12 rakizy 12 mirahalahy ny rahalahiny Josefa. Dia ny toerana nisy an'ireo koa nisy mosarena, mosaka izany ny tany dia nandalo tao anatin'izay tsy fisiana sakafo izay. Ary rehefa nangataka ange i Jakoba dia naseho an'Andriamanitra any Jakoba rakizy fa any Egipta dia misy sakafo. Ka nanahy nandray fanapahan-kevitra izany i Jakoba fa andefa an'ireto zanan'ireto hitady sakafo any Egipta. Fa zao izy 10 lahy ihany no mandeha any, fa i Benjamina tsy mahazo mandeha any. Tazonina izany i Benjamina satria nalahelo loatra ny Josefa ange izy ka raha sanatria maninona andray Benjamina ozy izy dia vao maika tena ho faty mihitsy dia nitazonina izany Benjamina fa izy 10 lahy nalefa nakany Egipta dia lasa izy 10 lahy izay tsy nieritreritra velively mihitsy hoe inona ny zavatra iseho any. Tsy fantany hoe iza ny mpitondra any, inona ny zavatra ho hitany any. Fa dia izao nakatondраiny izy dia lasa ry zareo. Rehefa nandeha dia nanatona ny tany Egipta ange izy ireo rakizy. Ary rehefa nanatona ny tany Egipta izy ireo dia indro fa tazana iza re? Iza ny natazana azy? I Josefa ny natazana azy ireo. I Josefa izay niendriko Josefa dia Egiptianina mihitsy. Tsisy ahalalana azy mihitsy hoe zanako Jakoba ange io fa tena Egiptianina mihitsy ny fahitana azy. I Josefa moa nandritry ny 20 taona izany izao nipetrahany tany Egipta. Dia efa mahay teny Egiptianina be mihitsy i Josefa. Ka rehefa tazany ireto rahalahy ireto dia fantany hoe rahalahiko reto. Saingy ireo kosa rakizy tsy nafantatra azy. Dia hozy izy rehefa niona taminy izany reto rahalahy reto hoe inona ny antondianareo? Dia somary nasiaka ange rakizy Josefa pitsikilo mihitsy nareo io. Anara-maso ny taninay ny antondianareo. Dia ny angafy be teo rakizy reto rahalahy reto hoe tsy izany tompo fa noana izahay io tsy sakafo. Dia ny tantara ary intelo moa izany Josefa no niteny sy nanizingizina fa mpaninona ry zareo reto? Pitsikilo ry zareo reto. Ka tao anatin'izay fanontaniana intelo izay napetraka Josefa izay dia natsapahany Josefa sy nahalalany ny tantara fa mbola velona soamantsara any ny rainy ary mbola any ny rahalahiny Benjamina. Dia nameny sakafo. Talohan'izay aloha dia izao tsy nety mihitsy Josefa fa hozy izy hoe gadraina aloha nareo fa nareo pitsikilo mihitsy ampidirina prison. Nalefa tao am-ponja izany reto rahalahiny 10 reto. Nandritry ny firy andro mba fantatrareo? Nandritry ny 3 andro. Rehefa afaka ny 3 andro dia nieritreritra tao anatin'izay 3 andro dia nieritreritra ny rahalahiny Josefa hoe tena le zavatra nataontsika ny Josefa mihitsy angamba vokatr'izay zao ato ny zavatra mahazo antsika izao. Dia vao maika izy ireo naninona nangataka tamin'Andriamanitra dia nifavaka tamin'Andriamanitra. Ary Josefa dia nieritreritra ka rehefa afaka ny 3 andro raha nieritreritra izy hoe ny ray ihany no alefa mitondra sakafo makany amin'ny tany Kanana dia nanapa-kevitra i Josefa fa ny ray ihany no tazoniny. Fa ny anankisivy dia ho averiny makany amin'ny tany Kanana. Hozy izy hoe ny anankiray hozy izy dia mijanona eto satria nareo milaza fa mbola misy zandrinareo any ka mba naporofona fa tsy mandaingy nareo dia alaivo le zandrinareo any dia hoeto miverina aty dia amin'izay fotoan'izay ilay anankiray avoakany avy ao am-ponja. Tsy iza io anankiray io fa Simeona rakizy. Dia nanaiky ny janona moa izany Simeona fa ny ambiny kosa dia niverina nakany amin'ny tany Kanana niaraka amin'ireo sakafo izay nomeny Josefa azy ireo. Ary nibaikoan'i Josefa amin'ny mpanompony hoe averena ao anatin'ny sakan'izy tsirairay avy, ny kitapony izy tsirairay avy ny volan'izy ireo.
raha teny an-dalana izy ireo dia nandeha dia gaga be rehefa sendra nanokatra ny kitapony fa indro fa nivolana izy ireo tsirairay avy tao amin'ny kitapo kely dia niverina tao anatiny. Gaga sy talantony izy hoe inona loatra reny dikan'izao zavatra izao, kanefa dia izao nanohy ny diany izy ireo nody tany amin'ny rainy. Rehefa tonga tany amin'ny Jakoba izy dia nitantara ny zava-nisy rehetra ary niteny izy fa ilay gouvernoura ozy izy dia niteny taminay fa i Simeona dia tsy ho avoakany mihitsy raha tsy tonga any Benjamina. Tena alahelo mafy ange Jakoba araka izy hoe ahoana indray izany, ho alefa indray ve i Benjamina. Amin'ny herinandro manaraka dia ho arahantsika ny tantara hoe ahoana ny fanapahan-kevitra, inona ny zavatra miseho, fa izao manana ny drafitra manokana tokoa Andriamanitra ary tian'Andriamanitra hahatsapa ny fikarakarany manokana izao sy anao. Tsika tsirairay avy io rakizy dia karakarain'Andriamanitra ny fomba tsy takatry ny saina na dia manao ahoana ara fahalementsika. Ka izao mety manana fahalemena ange ianao eo zaho koa manana ny fahalemeko, tsika tsirairay avy manana fahalementsika tahaka an'ireto rahalahy Josefy reto. Fa Andriamanitra kosa dia miasa amin'ny fomba manokana mba hahazahoantsika fitahiana, mba hahazahoantsika ilay fahasoavana izay nomanina antsika. Andaontsika rakizy hifikitra mafy amin'i Jesosy, andaontsika hanatona azy tahaka an'izay efa nataon'ny tsirairay avy tao anatin'ny tantara izay narahantsika. Ka amin'ity anio ity ary dia hitanao manokana Andriamanitra ho zaza izay hafantatra bebe kokoa an'Andriamanitra ny ianao. Dia izay indray ny fiarahantsika mametraka amin'ny veloma mandra-piana daholo ho amin'ny manaraka indray. Veloma toa. Miarahabantsika indray ary ao anatin'izao fiarahana izao dia isika tanora 5 ka hatramin'ny 12 taona. Mahafinaritra ny miresaka aminareo ary mahafinaritra fa mahazoto ianareo mandinika ny tenin'Andriamanitra. Loha hevitra fahafolo indray manko no ny anarantsika nandritry ny herinandro iny izay mitondra ny lohateny hoe tena namana. Tadidinareo ve ilay izy? Tena namana, izay ny loha hevitra. Andeha indray ary ny lohateny, andeha indray averintsika ilay toko sy andininy naverimberina natao fitadidy izay hitantsika tao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy 4:12. Andao averintsika ary. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay ilay izy. Inona indray ary ny zavatra hitantsika tamin'iny? Apetrako aloha fanontaniana. Tia mandray taratasy ve ianao na afatra miafina? Nataontsika hoe mesazy. Tianao no mandray an'izany? Iza ary ny tianao andraisana azy? Samy manana ny azy isika. Mety hoe tsy eo angambo dada dia avy any amin'ny dada ny tianao indrindra ny mesazy, na hoe avy any amin'ny neny, na namana tsy foinao, na havana. Mety samy manana ny anazy, fa inoko fa tsy andronao ery ny hamakina izany. Dia tahaka izany mihitsy Timoty. I Timoty dia tiany mihitsy ny mandray hafatra na mesazy avy any amin'ny Paoly. Ary tamin'izany fotoana izany tsy mbola nisy ny finday ka hoe manoratra kely dia tonga, fa taratasy no soratana dia misy mitondra iny mandeha lavitra izay vao tonga any aminy. Tena nahafeno fifaliana sy fankaherezana ny Timoty ny mandray ny taratasy avy any amin'ny Paoly. Fa iza moa Paoly izany izao? Ie, ao an-tranomaizina izy. Ary efa ela izy ny tsy niaona tamin'ny Timoty. Dia voatery nanoratra izy mba hampita hafatra any amin'ny Timoty. Ny hafatra izay nosoratan'i Paoly dia mampatsiahy an'i Timoty foana ny fitiavan'Andriamanitra azy. Ny fitiavan'Andriamanitra nataony tamin'i Paoly, nanovany ny fiainany ho tonga olom-baovao sy ny fahasoavana lehibe izay nataon'Andriamanitra taminy. Nokatsahin'Andriamanitra fatratra izy hozy izy tao anatin'ilay taratasy fa na dia ratsy sy mpanota ary, nanao izay tsy mendrika indrindra na nenjika an'ireo vahoakan'Andriamanitra azy, dia mbola nokatsahin'Andriamanitra fatratra izy
ary nampiasainy ho anazy hitory ny filazantsara. Nalaina avy tao amin'ny bokyny Timoty voalohany ity taratasy izay nosoratana ho an'ny Timoty ity. Ary tao anatin'izany taratasy izany no nanambaran'ny Paoly an'i Timoty ny fahasoavan'Andriamanitra izay tsy miova na dia ratsy aza ny olona. Tian'Andriamanitra foana isika na dia tena ratsy ary, fa katsahan'Andriamanitra kosa ny alantsika ao anatin'izany faratsiana izany ka hitondra ny fahasoavana indray ho eo amin'ny hafa. Izay no tadiavina amintsika. No resahan'ny Paoly tamin'ny Timoty fa be indrindra ny fahasoavan'Andriamanitra narotsaka tamiko i Paoly. Dia tiana i Paoly koa raha mba hizara izany amin'ny hafa i Timoty. Ary ny taratasy izay nosoratan'ny Paoly ho an'ny Timoty dia nanampy an'i Timoty hizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa. Dia izao ry tanora namako, tahaka ny katsahan'Andriamanitra ny Paoly ihany koa no mbola hikatsahany atsika amin'izao androntsika izao. Tsy azontsika hovana ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy azontsika atao hoe aza tiavina, na hoe ianona tiana bebe kokoa dia ianona aza atao tiana aza tiavina tsara fa io ratsy fanahy. Tsy azontsika hovana ny fitiavan'Andriamanitra. Lehibe sy tsara indrindra ny fitiavan'Andriamanitra mitovy ho antsika tsirairay avy. Ary atobaka ny ho anao sy ho anahy izany fa ny angatahany amintsika dia ny iovantsika sy ny izarantsika izany amin'ny hafa. Ny lohahevitra izay ny anarantsika dia nampahafantatra antsika fa tian'Andriamanitra ny ahafantarantsika azy bebe kokoa, ary tiany raha ho lasa namantsika manokana akaiky antsika Andriamanitra. Nanampy antsika ihany koa mba hanana fo feno fankasitrahana noho izany fitiavan'Andriamanitra feno faharipo izany isika. Ary indrindrindrindra ny mba izarantsika sy hanehoantsika izany fahasoavan'Andriamanitra izany amin'ny hafa, ary mba hijoroantsika vavolombelona ihany koa amin'ny hafa hoe toy izao no namonjen'Andriamanitra sy nampiasain'Andriamanitra indray mba hizarany fitiavany ho an'ny hafa. Ilay hafatra dia hoe tian'Andriamanitra ahafantatra azy manokana isika. Mino afa nafinaritra antsika ny lohahevitra izay ny anarana, ary nampahatonga antsika handray fanapahan-kevitra lehibe dia ny hanaika ny fitiavan'i Kristy, ary hanaika ho hiraka ihany koa hanambara ny momba azy mba hahatonga an'ireny olona ireny ihany koa hiova handray an'i Kristy, dia mba ho azo vonjena miaraka amintsika izy rehefa taoko Jesosy. Izay indray ary ny lohahevitra ny anarantsika dia izao: mirary soa antsika tsirairay avy. Engane mba ho naman'i Jesosy isika tsirairay avy. Mandra-pio. Miarabana tanora mantanty rehetra indray, ireo 13 taona sy 14 taona. Miaraba ny zoky ny ray aman-dreny ny sandry rehetra ihany koa natratra ity fotoana ity izay afatsika mamerina ny lesona izay ny anarantsika nandritra ny herinandro. Ny resakitsika ny amin'ny hoe volamena toy ny fitaratra, ka ny fizarana faharoa tamin'izay volamena toy ny fitaratra izay no ny anarantsika tamin'iny herinandro iny. Ny andinina tao tadiana dia izay hitantsika eo amin'ny Salamo 4:7 izay manao hoe sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Nisy tovolahy anankiray namono motoany izy, moto be anankiray Honda 750 izay ny motoany. Teo an-tokotany fiangonana izy, Itrady no anarany. Efa fotoana elaela izay tsy mba niditra tao am-piangonana intsony, fa tamin'ity indray mandeha ity dia nanapa-kevitra izy ho ao am-piangonana, ary efa tara izy satria efa nanomboka ny fitaovam-pivavahana tao am-piangonana. Nieritreritra izy hoe rehefa hiditra ao am-piangonana dia hiditra moramora ka eo amin'ny dabilio farany ariana no hipetraka, amin'izay dia tsy misy mahatsikaritra ny fidirako ato. Rehefa niditra nefa izy dia efa feno ilay dabilio farany ariana, ary nijery izay hipetrahana izy ka eny fa feno avokoa ny seza rehetra tao am-piangonana. Ny any heriny dia nipetraka teo amin'ny
lala tsara izy teo amin'ny tohatra teo amin'ny lala tsara no nofidiany hipetrahana ary fantany fa misy maso maro be mijery azy tamin'izay fotoana izay. Nieritreritra izy ahoana ny fieritreretan'ny olona efa ela tsy tatam-piangonana, za t-shirt sy jean no anaovako ary ny voloko lava dia lava, ahoana re ny tsaran'ny olona. Dia rehefa nipetraka teo izy dia nihira ny fiangonana tamin'izay, nihira ilay hira hoe antso malefaka feno fity tonga amiko so aminao. Dia nangina hitsady. Ary rehefa nipetraka teo izy dia reny fa nisy tongotra izay nanantona azy ary dia nijery izy fa ny olona voalohany tao amin'ny fiangonana no nanantona azy dia nanolotra fihirana ho azy dia niteny taminy malefaka hoe tonga soa ianao ry zanako. Ity ny fihirana dia hira 5telonjato izay hira izay dia andesika hiaraka hira. Dia nangotika ny fonon-tsady tamin'izay fotoana izay ary fantany fa tsy nanilikilika azy ny fiangonana. Rehefa vita ny fotoana dia nandray azy ny rehetra ary faly niarahaba azy dia nanasa azy mba hiara hisakafo amin'izy ireo dia fantany fa tafody soamantsara ao an-trano indraindray izy tamin'izay fotoana izay. Tian'Andriamanitra ihany koa raha ho toerana fialofana ny tranon'Andriamanitra, toerana izay anekitsika ny hafa rehetra izay miditra ao amin'izany fiangonana izany. Maro ireo izay niaran'ny kapoka ny famelezana mafy tany ivelan'ny tany, tratry ny adi-tsaina mafy tany nalehany tany nandritra ny herinandro ary rehefa tonga ao am-piangonana izy dia manantena ny mba hahazo fitiavana amin'ireo mpiara-mivavaka. Tadidio fa tena iray ny fiangonana no arian'Andriamanitra ho tena iray izany, misy ny maso, misy ny sofina, misy ny vava, samy araka ny karazany avy fa ny zavatra irian'Andriamanitra dia ho tena iray isika rehetra hifampihevitra ny tsirairay avy, tsisy hanambany ny hafa na hanilikilika ny hafa fa ho tena iray isika rehetra ao amin'ny Kristy. Ary io fitiavana izay hitiavantsika ny hafa io dia ao amin'Andriamanitra irery ihany no azontsika izany fitiavana izany. Arak'ilay nianarantsika tamin'ny herinandro dia ilaintsika no mangataka ny fanamasina mandrakariva, ilaintsika no mangataka fahendrena avy amin'Andriamanitra mba hananantsika izany karazam-pitiavana izany mba hitiavantsika ny hafa rehetra. Zanak'Andriamanitra isika rehetra izao ary anisan'ny fianakaviam-ben'ny lanitra isika rehetra ao amin'ny fiangonana. Manana iraka ho fitaina ny fiangonana dia ny ilaza amin'ny hafa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra, ilaza amin'ny hafa ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia ilay tena mahaizy marina antsika. Ka raha nampianarintsika tamin'ny herinandro fa ny tsirairay avy dia mila maneho ny mahazanak'Andriamanitra antsika, dia izao kosa dia ampianarintsika fa ny fiangonana manontolo dia mila maneho fa ankohonan'Andriamanitra isika tsirairay avy. Tokony haneho fitiavana ny hafa rehetra isika, ka ireo izay manatona ny fiangonana dia ho raisintsika tsy hampetsaram-belantsika fa ho raisintsika ho toy ny zanak'Andriamanitra mifankatia. Arak'ilay andinina atao fitadidy dia ny hoe sambatra izay mitandrina ny mety sy manao ny marina mandrakariva. Dia izany koa ny firarian'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy dia ny hanaovantsika ny mety sy ny hitandremantsika ny marina hatrany hatrany dia haneho fa zanak'Andriamanitra isika tena iray ka handroso ny asan'Andriamanitra satria mifankatia ny ankohonan'Andriamanitra iray manontolo. Dia ho hitan'ny hafa fa tena volamena toy ny fitaratra tokoa ny fiangonana izay misy antsika raha mifankatia isika. Ny tompony hitaridalana antsika dia hanampy antsika, hampatsiahantsika mandrakariva ny mahazanak'Andriamanitra antsika, ny mahavolamena toy ny fitaratra antsika mba hitarafa ny manodidina antsika fa an'Andriamanitra ny fiangonana. Dia mirary sy ny tanora mantoanto ary aza mihevitra hoe mbola kely dia tsy afaka ho ao anatin'ny fiangonana fa ianao io mihitsy no volamena mamiratra ao amin'ny fiangonana. Dia mirary soa indrindra ho amin'ny fiarantsika mianatra manaraka indray. Veloma daholo. Mianatra eo an-tongotrao.